Falomerabantsika tsirairay avy-indray mitelaka misy fa raina fa 20 volana febroary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao, mirary ianao ahazo hery hatrany, mirary ianao ihany koa hiroso amin'ny fahamasinana satria izany indrindra ny tanjontsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io ary dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao ihany koa izay mbola manome ny fanahinao masina aminay tsirairay avy amin'ny taonanay andika an-tenao. Ankehitriny izay eto ankehitriny, vonikainao anao kanefa feno faharatsiana mangataka aminao Tompo mendrafo aminay. Diova amin'ny rahanao izahay ary sasao hafa-keloka, diova fampahotana satria anao ary anao tokoa izahay. Fa mitenena ray io, amboary ny fonay, ho fo nofo tahaka ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mihevitra ahy Andriamanitra. Alaina amin'ny Isaia 1:7, andininy 10, Isaia 1:7 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Mifandray sy mifanerasera betsaka amin'ireo faritra tsirairay izay adidiny amin'ny fanjakan'ny midadasika ny Tompo. Aseho amin'ny sary izay miondrika mijery ny tany sy ny ponina ho aminy. Miaino an'ireo tsirairay izay voatonona izy, reny ny fisentin'ny olona, reny ny vavaka ataony, voadininy avokoa ny fihetsika ny tsirairay. Ny ain'ny vahoaka ny mandrakariva manko Andriamanitra, nampianatra ny mpianana i Kristy fa ny fitsinjovan'Andriamanitra ny voariny dia mifanaraka amin'ny laharana izay nametrahana azy tamin'ny famoronana. Nosarino eny amin'ny vorona manidina ny sain'izy ireo, tsy misy na dia iray aza mitsitsiny aza hozy izy ho latsaka amin'ny tany ka tsy avelan'ny rainareo, tsy misy adinoany ao anatin'Andriamanitra ireny. Koa raha nitsintsina aza iny dia azo antoka fa tena sarobidy eo mason'i Kristy rehefa anahy izay namoizana ny ainy. Voaseho teo amin'ny hazo fijaliana ny tombabidin'ny olona sy ny lanja omen'Andriamanitra azy. Tsy nitsahan'ny Tompo ny famindram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra ny taranaka lavo, ary tsy mbola niala teto an-tany ny fijeriny. Marina fa hisy ny fahadisom-pana antenana izay tsy azontsika ferana ny fahoriana kanefa aoka apetratsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, na kely io na lehibe io. Tsy mahavery hevitra azy ny apetsaky ny olana misy eo amintsika, ary tsy mba mahatrotraka azy ny avesatry ny etantsika. Manara-maso ny ankohonantsika tsirairay avy izy, ary mahay manokana ny isam-batan'olona. Manan-danja eo masony avokoa ny raharahantsika sy ny alahelontsika. Voamarina ny ranomasony tsirairay mandona ny fony fahatsapan'ny rofontsika ihany koa, avelany hatra amintsika indraindray ireny fahoriana sy fitsapana rehetra ireny, mba hatanteraka amintsika ny tanjom-pitiavany, ny hoe mba handraisantsika ny fahamasinana, ka hanandramantsika n'ilay havokisam-pifaliana izay eo anatrehany ihany koa. Noho izany dia tiako ny milaza aminao amin'ity maraina ity, ilay tenin'i Kristy aminao manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao i Kristy. Aza merikerika foana ianao fa i Kristy no Andriamanitra ao, mampahery anao izy sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanan-kavanan'ny fahamarinan'i Kristy. Amen. Afakitsika rainay tsara anjerin-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teny fikasana izay manome fatokisana izany. Misaotra raha eo fa miainay amin'ny fomba manokana izy ianao, mangataka aminao izay raha eo mba hanala ny eritreritra izay mbola misalasala ao anatinay, ka atokisanay zato isan-jato fa anao amin'ny fahafenoana izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Ni tsintsina zainy
maika fa izahono ny tsintsina zahiny maika fa izahono